Efatra herinandro taoriana ny fandalovan'ilay rivo-doza Arona tany Atsimonosy dia tsy nanadino ireo mpiarabelona any Atsimonosy any ny mpiasa avy eo anivon'ny KNAPS nanolotra ny voatsirambin'ny tanany ary izy ireo ny alarobia lasa teo natolotra izy ireo ho an'ny PNGRC zany ary ny PNGRC kosa no izara azy ireo ho an'ireo drabona. Amitetina 7,3 tapitrisa ariary no fanampiana izay nentin'ny fianakaviam-ben'ny KNAPS ao an'ireo traboina tamin'ny rivo-doza Arona tany Atsimo. Fanampiana izay ahitana vary, savony ary bodofotsy ary natolotra ny PNGRC omaly alarobia. Alohan'ny vonana azo hainko dia matsiaro izay fianakaviam-ben'ny KNAPS fa manana dida manandraikitra tonga amin'ny fiteneneo voninkazo mahatratra manoloana azo ireo olon'ireo dia tonga eto zahay solotena hoy izy mitondra andreto fanampiana izay vary saka 50 kilo misy 100 dia savony misy carton 500 ny anatin'ny carton iray moa dia misy isa 30 dia ankoatran'izany dia misy bodofotsy misy 10. Omaly any dia efa nalefa ny izany fanampiana azo avy amin'ny KNAPS izany hoy ny tompona ndraikitra eo anivon'ny PNGRC. Fitiavana le KNAPS noho izay fitiavana tsy azo sakanana zay dia tonga ry zareo dia nitondra ny anjara birikiny. Raha ny antotany safarany dia 920 no maty, 920 no tsy hita popoka, 720 naratra ary 5,994 ireo trabona, 4,995 tsy manan-kialofana ary 2,707 ireo trano rava tanteraka, 2,20 dia trano-mpanjakana, 7,90 ny sekoly simba, 7,20 ireo ivitoerana fahasalamana ary mihoatra ny 3,000 hektara ny tanimbary sy voly rava vokatry ny fandalovany ny rivo-doza Arona iny.